eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely misaotra an'Andriamanitra isika fa no fahasoavany lehibe de afaka miona amin'ny alala zao fahita lavitra misy antsika izao. Mino aho fa isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amitsika am'ty androany ity. Manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy isa-tokantrano, isa-pianakaviana ary isa-batan'olona ihany ko ny tenako androany, ary manonona ny fiadanana avy amin'Andriamanitra avy am' Jesosy Kristy mba hitoetra eo amitsika tokoa. Marina fa mandalo zavatra sarotra isika malagasy am'izao fotoana zao, fa zany akory tsy anakana an'Andriamanitra, tsy hitondra fiadanana, tsy hametraka fiadanana raha toka mino azy isika, ary indrindrindrindra raha toka mandray tsara ny teniny isika. Manarak' zany manasanareo aho am'ty androandroany ity mba tena iaino tsara, angilatsofina tsara ny am'izao afatra na izao fampianarana entiko ho anareo zao. Ahorina nyty afatra na ty fampianarana ity dia ivavaka ao, ivavaka ho anareo zay manana olana, mandalo olana, ary efa verevitra tanteraka manoloana ny olana misy. Ivavaka ho anareo aho ho anareo zay marary na inona aretina misy ao fiainanareo, mety efa nitsabona tatsy, nitsabona teroa fa tsy mbola nahita fanasitrana ihany anao, de ivavaka ao mba Andriamanitra no amindra fo de hitratsetro a fiainanao de hositraniny ianao ho afana amin'ny aretina ianao satria mpanasitrana Andriamanitra tsy to. Ivavaka ihany ko ao ary tomboka ianareo mba hiaraka ivavaka amiko, ivavaka ho an'ty firenena malagasy misy antsika ety, ivavaka ho an'izao Madagasikara nosy misy antsika izao. Ho amanokana matsy tena mino aho fa miaino vavaka io Andriamanitra io, ary tsy vitana miaino fa mamaly vavaka mihitsy izy. Tena mino an'le teny nataony aho arak'le voalazany amin'ny Jeremia 3:17 hoy izy: antsoy aho dia hovaliko anao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy takatrao, tsy takatry ny sainao, tsy takatry ny eritreritrao. Ary mino an'lay teny ihany ko voalazany bokin'ny Jeremia any hoe hoy izy: zao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga zay tsy haiko va. Tena magaga io Andriamanitra io. Ny tompany amindra fo amitsika tsiraray avy am'ty androandroany ety, ka arak'izany nambarako zany no tsapatsika sy iainatsika androany. Mena tompo ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Ka eno tsara am'izay aza zao afatra na zao fampianarana entiko aminareo zao. Ao anatin'ny fitsapan-toetra na fizahan-toetra mamay isika am'izao vaninandro misy antsika izao. Na isika kristianina, isika zay fa nisafidy ny nanolotena ho an'i Jesosy, nanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra, de mandalo fitsapan-toetra na fizahan-toetra mamay. Na ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny, ena hatramin'ny mpitondra fanjakana, mpitondra zao firenena malagasy ao ary fantatro fa mandalo fitsapan-toetra na fizahan-toetra mamay de mamay ry zareo. Fitsapan-toetra le izy, ohatra fitsapan-toetra no ilazako azy ohatra ohatsika kristianina zao, ray volana izay no kiatona tanteraka ny varavarany trano fiangonana. Tsy afaka nanao fotoam-pivavana niaraka zany isika, tsy afaka nanao fiankohofana niaraka teo natren'Andriamanitra isika, tsy afaka nanao fanatitra, tsy afaka nanao fanomezana na arabola io na ara-pitaovana ho an'Andriamanitra isika, kanefa dia fanaontsika zany araka voalazany baiboly. Olana zany ary tsy hoe olana fotsiny fa tena fitsapan-toetra, tena fitsapan-toetra mamay zany. Kanefa ahoana ny baiboly matonga amin'ny teny hoe olana zany sady fitsapan-toetra? Zao ny lazain'ny baiboly any amin'ny Hebreo any 10:15. Aza mahafo ny fiarah-miangona tahaka ny fanao sasana, fa mifananara
satria fantatrareo fa efa tombotra ny andro. Zany hoe ny baiboly zany de mampianatra atsika kristianina, mampianatritsika olon'Andriamanitra hoe tsy tokony afoy fiara-miangona, tsy tokony amavanina ny fiara-miangona. Satria nahoana? Satria io fiara-miangona io dia miantoka ny fiainatsika ho avy. Ao anaty fiara-miangona zany no isin'ny fanomanantena. Fanomanantena mba eona am' Jesosy satria ho avy tsy ela izy. Fanomanantena hialika an'ilay andro farany satria tsy maintsy tongo zany raha ny voalazan'ny baiboly no jerena, ary tsy ela intsony dia ho tanteraka za zavatra zany. De matonga amy tena hoe olana sy fitsapatoetra le izy satria tsy afaka manao zany isika kristianina, isika olon'Andriamanitra. Tsy afaka manoma tena ho am'ilay fitsenana Jesosy na ho am'ilay andro farany. Fa afaka manoma tsika ny tokantrantsika fa matomy teny an'ny baiboly hoe aza mafony fiara-miangona. De misy dika mihitsy zany io fiara-miangona io, misy zava-miafina zany fonosiny fiara-miangona. Ka eo indrindra zany no natonga ny nanamafy hoe misy ny fitsapatoetra. Misy fitsapatoetra satria araka tengo teo tsy atona fiangonana am'izao fotoana zao. Tsy afaka manao fiara-mivavaka miaraky tsika, tsy afaka manao fiankofana miaraky tsika, ary tsy afaka manao fanatitra na arabola na ara-pitaovana ho an'Andriamanitra isika. Ary raha misokatra azy ange ny fiangonana raha misokatra ary ny fiangonana de mbola olana ihany le izy satria nisy fetraikany zay fikatona fiangonana nandritry ny andro maromaro zay, na hoe nandritry ny volana maherikely zay. Misy fetraikany io, misy fetraikany io. Ho any manokana maheno telefona manolona, maheno tantara manolona, fa maro amin'ny kristianina zay atao hoe mbola tezaina ara-panahy, mbola tena akaikezina akaiky no matsapa tena hoe reraka ara-panahy, tena kivy, ohatra ny tena tsy manana fantenana niarina intsony. Zay mahatonga amy tena na misokatra ary fiangonana dia mbola olana atrena lizy. Zany natao hoe fihizan-toetra zay andalovantsika vahoaka an'Andriamanitra am'izao vaninandro zao. Ohatra ihany koa ho antsika fiangonana kristiana ihany izy ity. Maro tam'ireo mpanompon'Andriamanitra, maro tam'ireo mpitarika kristianina no nilaza fa tsara be mihitsy ty taona 24 ity. Tena tsara be. Fahasoavana amy karazany no men'Andriamanitra ny olona manompo an'Andriamanitra amy ty taona ity. Anisan'ny teny zany ny tenako zay mitondra zao afatra zao. Ny mpanompon'Andriamanitra sasany, mpitarika kristianina sasany za moa de nanambara fa tena hoe 20/20 ty taona ity. Ary tsy ho an'ny kristiana ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy ray mantolo mihitsy. Ao zany ndray ny mpanompon'Andriamanitra sasany, mpitarika kristianina sasany no nilaza fa tena iraradraraka mihitsy ny fitahin'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra am'izao taona 24 diavintsika zao. Kanefa indrisy zao iarana mahita zao ny zava-misy zavatra mifanohitra amy saina amaneritreritry no mitranga eo amy fiainatsika ankehitriny. Ohatra am'zany aretina mampatahotra, aretina mampitebiteby, zany no tonga eto Madagasikara. Olana ara-bola, olana ara-tsakafo, olana ara-pivelomana, zany no hita eo amin'ny maro amin'ny vahoaka malagasy. Tafitra anao zany ny kristianina mitombo hatrany nitrosa tsy voaefa, nitrosa teo aloha efa tsy voaefa, kanefa de mbola nampina trosa vaovao ndray. De ao ary ny olona sasany no mavita maneso reo olona mpanohitra an'Andriamanitra, reo olona tsy mandrara ny fivavahana kristianina. Hitako zany tamy tamajotra sosialy reny hoe aiza lay Andriamanitra reo, aiza lay Jesosy nareo, zay mihitsy ny fomba fiteniny. Aiza lay taona hoe tsara indrindra na taona 20/20, zany fomba fiteniny. Olana ke zany fitsapatoetra ho antsika vahoaka an'Andriamanitra ke zany tratrahitra zany. Fa izao hoy aho amitsika rehetra de isika zay fa nisafidina no tena ho an'Andriamanitra nandray an Jesosy Kristy, manana Jesosy mitoetra ao anaty. Hoy aho aminareo, aza atao magaga ny
fisin'zany olana sy fitsapatoetra mamay zany asa atao makivy ihany ko asa atao mampiembotra ary asa atao mampiverin-dalany zay ka mantena tiako mafisina satria matoky amy tranga zao zavatra zao hoe de misy zavatra tian'Andriamanitra tongavanao misy zavatra tian'Andriamanitra tongavanao raha devoliny eo ambadika de hain'Andriamanitra ny mamadika ny zavatra ratsy atao devoly iny ho zavatsoa ho antsika voakan'Andriamanitra raha Andriamanitra ndray moa no mitondra an'le izy de misy zavatra tian'Andriamanitra atongavana misy tanjona tiany hotrantrarinao ohatra zao tamin'ny andro an'ireo zanak'Israely araky ny voalaza ny bokyny Deutéronomie toko 5 any andiny 7 amin'ny andiny 9 fa raha niala tany Egypta reo zanak'Israely mba hitododo any am'le tany tondradrony sy tantely de tena mpandehanana dia nyzatoetra azy reo Andriamanitra nyzatoetra azy reo ary lay fitsapatoetra na le fizantoetra nampandalovin'Andriamanitra tamin'izy ireo tsy zavatra moramora akory tsy zavatra mora entina na mora zakaina fa tena hita hoe mafy tena hoe mafy tena mafy tena manozogozona finoana manozogozona n'lay fanantenana ao anaty kanefa nataon'Andriamanitra nitrango zany satria tam'zany de tian'Andriamanitra ho fantatra tian'Andriamanitra ho fantatra hoe atraiza ny finoana sy ny fatokiny reto zanak'Israely reto ay raha ohatra ka nekeny ho Andriamanitra ivavahany ao mbola hijoro mbola hitoetra ankato zay nolazaiko any ve ry zareo reo na dia ampandaloviko zavatra tahatako zao na zavatra toto zao mifanotra am'sainy amaneritreriny azy sa kosa fanantenan-javatra ihany filan-javatra ihany no antony matonga azy reo a manaraka zay vela izy tian'Andriamanitra ho fantatra zany raha teo amin'ny zanak'Israely manokana andoka e vakitsika ny voalaza atao amy Deutéronomie Deutéronomie toko 5 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy de no tsara ny voasoratra Deutéronomie toko 5 ka manompoka amin'ny andininy 2 ary tsarovy ny lalana rehetra zay nitondrany Jehovah Andriamanitra ho anao tany any efitra zao 7 taona zao ampaneritena-nao sy zatoetranao ary alala zay ho amponao na hitandrany didiny anao na tsy averiko ny vakina le izy ary tsarovy ny lalana rehetra zay nitondrany Jehovah Andriamanitra ao anao tany any efitra izao 7 taona zao ampaneritena-nao sy izatoetranao ary alala zay ho amponao na hitandrany didiny anao na tsy de nampaneritena-nao izy de namelanao onona masava ny voasoratra Andriamanitra mihitsy no namela azy reo onona ny anoanana amy trango afianan'ny olo io azy io riavana dia fatary fa Andriamanitra no mamela ny olo am'zany satria misy zavatra tiany hatongavanao de nampaneritena-nao izy ka namelanao onona de nanomeanao ny mana ho aninao zay tsy fantatrao nandrazanao hoany ampahafantariny anao fa tsy mofiany no veloman'ny olona fa zay rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra no iveloman'ny olona ny fitafianao tena aminao tsy rovotra ary tongotrao tsy nivonto zao 7 taona zao ka oako fantatrao amin'ny fonao fa tahakany fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ho anao ary tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao mba andehananao amin'ny lalany sy ahatahoranao azy zay zany voasoratra mikasina amy zanak'Israely efa entsika ihany ko ny tantarany Joba manokana fa nisa lehilahy nandalo fitsapatoetra mamay tena mamay ity lehilahy ity tena tsy fantany mihitsy hoe inona ny antony zao zavatra mitrango amy fiainany zao satria tam'izany fotoana zany nanao resaka be tamin'Andriamanitra tsy to ny devoly ny ampangany Joba hoe raha mikasiany amin'io lehilahy io ny an'io fanantenan-javatra no anompony anao fa tsy hoe fanompony anao satria Andriamanitra natao hotompona natao iakofany ianao de Andriamanitra nandany zany tsy marina zany hoe Andriamanitra fantatry Joba fantatry ny toetrany fantatry ny toe-panahiny fa tena manompo ahy io lehilahy io de tam'y farany azy de neken'Andriamanitra hoe ataovy ary zay tena ho atao amy Joba mba entiko milaza aminao fa zany tokoa io lehilahy io de zany tratraitry zany no antony natonga ny Joba trahatra ny reny zavatra amy karazany zay nidona tam'y fiainany reny hoe ny fananany retraretra to anatin'ny ray-pimaso fongana tanteraka ny zanany naterany to anatin'ny ray-pimaso maty ny anjarany trano ny tenany
tratra ny vairatsy atrana tapindoka tranapaladia ny vaja ianao to nampahery de tsy nampahery akory fa nytaona azy emitra ny taona azy hiala amin'andriamanitra indray fa tantarany baiboly fa tam'izany rehetrarehetra zany de tsy nanota mihitsy joba tsy nivatika tamin'andriamanitra mihitsy joba tsy niala tamin'andriamanitra mihitsy ny folo fa de mbola nitoizany hoe anompa an'andriamanitra foana izy na dia amono azy aza io andriamanitra io falybe andriamanitra nahitan'zany tena falybe fa rehefa aveo mo resana amitsika hoe inona fifarany joba tao ambadiky zay zany hoe tsy tokony ataontsika magaga ny fisen'ny fatsapatoetra na fizantoetra mamay tahako zao fa misy zavatra tian'andriamanitra atongavanao averiko ndra hoe raha de voly no ambadiky ny fitsapatoetra de ho avadiky andriamanitra ho zavatsoa iny zavatra ratsy entiny devoly iny raha andriamanitra moa no fototra ho ambadiky ny fitsapatoetra de mazava ho azy fa misy zavatra tsara tian'andriamanitra atongavanao misy zavatra tiany ho tanterahana ao de eto zany a mampahirantsika rehetra fa io andriamanitra ivavantsika io izy no rain' jesosy kristy izy no andriamanitra raintsika io andriamanitra io a tsy mba mananao foana izany io manoloana fitantanana sy ny fitondranantsika tsy mba mananao foana zany io andriamanitra io ary raha ohatra ka mampandalo fitsapatoetra atsika izy de ao ambadiky fitsapatoetra raha toka maharitra tsara hatramin'ny farantsika raha toka mitoetra tsy mivaty amin'andriamanitra mihitsy isika de azo antoka fa ho avoaka an'andriamanitra ho mpandresy ary azo antoka fa ho tahin'andriamanitra be mihitsy ka eto zany de mampaherantsika kristianina rehetra mampaherantsika olon'andriamanitra rehetra olona zao atreany izao fitsapatoetra mamay zao midona amitsika zao fa hoy aho hoe maretatra amin'ny farany amin'ny fampona an'andriamanitra aza mivadika amy mihitsy tiako ary isokabava mihitsy anao andriamanitra raha ny ampo de tsy vadika aminao aho fa nompanao mandrakizay aho manao fa tena manana toetra taka ny toetra ny joba ahoana ho petera manoloana fitsapatoetra mahazo atsika io andoka vakitsika ato amin'ny petera voalohany toko faevitra dimy faharoa amby folo hoe zao ny voasoratra petera faharoa azo jerentsika aloha petera voalohany toko faefatra adimy faharoa amby folo ry malala azagaga no fizantoetra mamay zay masonareo fitsapatoetra ary zatao zavatra mahagaga manjoanareo zany andifa tena amby folo faraky ny ombony anareo fijaliana amy kristy de mifalimba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehoany voninany koa mazava be mihitsy ny teny nataony petera hoe tsy tokony ho gaga tsika malohana fitsapatoetra mamay e azo atao magagy zany zavatra tsy maintsy andalovany zany raha mbola manompo anio andriamanitra tsy to rain' jesosy kristy io tsika kanefa aorina fitsapatoetra hoy izy de tokony anao finoatsika raha manaiky iaraka anam-pahorina am' jesosy de azo antoka ihany ko fa hiafaka hiaraka manamboninahitra aminy zany hoe aorina fitsapatoetra zany dia le nambarako tery aloha hoe isy fandresena tsy sakatra saina ho ataon'andriamanitra ho atsika isy fitahina lehibe tsy sakatra saina ho tanteran'andriamanitra ho fiainatsika areto a dia matsiaro ny fidolony favolombelona nataony davida fa davida ihany ko dia ambarany baiboly hoe le laraka fon'andriamanitra tena hoe izy taompon'andriamanitra ary andriamanitra taompony davida kanefa dia inona nitranga tao fiainana notsapana toetra ihany ko izy ary mamay de mamay fitsapatoetra nazo azy ary tsy hoe fitsapatoetra tao anatin'ny andro vitsivitsy fa fitsapatoetra tao anatin'ny volana maromaro tao anatin'ny taona maromaro mihitsy azy ary miraisany davida ary le fitsapatoetra arak' zao teny zao andoka vakitsika voasoratra atao amin'ny salamo fa enina ambiempolo eno tsara nge voasoratra manomboka amin'ny andininy fa folo zao ny teny nataony davida fa efa nyzatoetra anay ianao andriamanitro efa nanadio anay ianao tahaka fanadio vola fotsy amy memy andimy faraiky ambe folo efa napitra anay tamy fandritra ianao efa nanisy eta mavetratra teo ambalanay ianao efa nampandehny olona nitsika ny lohanay ianao nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay fa nitondranay nivoaka ho amy fitahina
mahatretrika ianao. Mahasafa be mivoasoratra. Tena noariny Davida, averiko vojery ange le teny, tena noariny Davida takan'ireny hoe volafotsy diovina tamin'ireny ny fiainany, zavatra natrehany. Noariny Davida takan'ireny hoe nampidirina tao anaty fandrika reny izy. Noariny Davida takan'ireny hoe nasiany eta mavesatra tao amin'ny andilana, zay tsy zaka lanjainy, tsy zaka entina. Noariny Davida takan'ireny hoe nalefa namaky ny nandefa olona nanitsaka ny lohanay ianao zizy. Zany hoe takany hoe nisy olona mihitsy nametraka ny tongony fa la de tongony to amin'ny tapon-dohany. Mafange zany, mafange zany, tsy zaka ange zany, fanaovana tsinitsiny zany. De tatak' zany no natsapany Davida ny fiainany raha nandalo fitsapatoetra mahamay izy. Fa zao ny teniny avy eo, fa misaotra anao Andriamanitra, fa nitondra anay ho amin'ny fitahina mahatretrika ianao. Zany hoe ny fitsapatoetra zany tsy hoe nentina mandra-pahafaty, fa nandalo fotsiny ihany. De taorina fitsapatoetra de nitondra azy tamin'ny fitahina mahatretrika ny Tompo Andriamanitra. Tompony amindra fo amintsika kristianina malagasy, ka iorina tsara, ijoro tsara isika am'izao fanompona an'Andriamanitra izao. Matoky isika fa orinany zao zavatra andalovantsika zao dia zay nitondran'Andriamanitra tondran'Andriamanitra andry Davida, tak zany ane no hitondran'Andriamanitra antsika ihany koa. Faraky ny nambarako teny aloha de izao, tsy ny kristiana na ny olon'Andriamanitra ihany akory no mandalo fitsapatoetra am'izao vaninandro zao, fa ny vahoaka malagasy rehetra miakapobeny miampy ny mpitondra fanjakana de mandalo fitsapatoetra mahamay am'izao vaninandro zao. Ny akamaroa malagasy nge na ny mpitondra fanjakana de nanatena fa dia iakatra trahetrany ny farim-piana malagasy, isandratra trahetrany Madagasikara. Be de be mihitsy reo fototrafitrasa zay tena hoe ampamiratra ampamirapiratra Madagasikara tam'ty taona 2024 ity. Kanjo ino zavatra nitranga araky nambarako tery aloha, tonga ny aretina mandoza no zany zavatra zany de tsy maintsy nitokika tany am'izay ny aretina mandoza zany ny sain'ny mpitondra fanjakana fa natsatra daholo zay rehetra mety hoe fampandrosoana ty Madagasikara ity. Lasa tsy anasany voaka malagasy no fisin'ny aretina, lasa tsy afaka tady vola voaka malagasy no fisin'ny aretina, lasa tsy afaka tady sakafo voaka malagasy no fisin'ny aretina, lasa tsy afaka tena mampidibola tsara arako tokony ho izy eo tabola mpanjakana ny mpitondra fanjakana no zava-misy vokatry ty aretina ity. Fizany toetra ke zany ry havany, fizany toetra ho malagasy ay matola ke zany, fitsapatoetra ho an'ny mpitondra fanjakana ke zany. Fa saingy zao ho amanokana mampanompon'Andriamanitra dia zao vao mahafaly resako hoe aza raisy no zava-doza zao zavatra mitranga eto Madagasikara zao. Ekenareo fa zava-doza nge no etynyty aretina coronavirus ity raha nitanytany velany dia olona amin'arivony isan'andro no maty ary vavaky tsika mba tsy trangany zany eto Madagasikara. Fa izao raisy hoe lakolosy fietson'Andriamanitra atsika malagasy rehetra tsy misavana mba hitodika amin'Andriamanitra, mba hiverina amin'Andriamanitra zao zavatra mitranga eto Madagasikara izao. Tonga ny arety mandoza fa rahatsika hoe lakolosy fietson'Andriamanitra atsika izany. Aroa iaho hoe aoka teny hitodika amin'Andriamanitra tokoa isika, aza miandro zavatra ratsy hafa akoatra zao zavatra efa hitatsika zao iseho eto amitsika isika vo tena hoe hitodika amin'Andriamanitra. Zao no antso avy nataon'Andriamanitra ny boky Malaky 3:7 miverenamika anareo i Andriamanitra, miverenamika anareo i Andriamanitra de hiverina aminareo ao. Zany hoe io Andriamanitra tsy tompony zao rehetra izao any an-danitra izy de miandro ny fara-pakevitsika hoe hiverina amin'Andriamanitra vetsika malagasy atsia. Fa raha hiverinitsika de verina amitsika izy, ka so zavatra ratsy mitranga teto Madagasikara zao zay ataoko hoe mitondra fahatsompanantenana teo amin'ny kristianina maro,
tondra fahatsompanantenana teo amin'ny vahoaka malagasy amin'ny akape, nitondra fahatsompanantenana teo ampitondra fanjakana. Ho avadiky Andriamanitra ho zavatsoa zao ry havana malalo, ho avadiky Andriamanitra ho zavatsoa. Rehefa tonga amin'Andriamanitra mantsy isika de marina be ny tenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny Romana 9:5-20 mana hoe fa ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Ho avadiky Andriamanitra ho zavatsoa ho antsika malagasy zao zavatra mitrangy zao. Ny tompany ampahiratsika tsiraray avy. Ary ny teniko farany de ity, marina be ty ambarako ity, amafisiko le nataoko tery aloha, aorina fizantoetra ka hoe mahatoko tsara isika amin'ny fanompona an'Andriamanitra tsy to, mahatoko tsara isika de hita ny voninahitr'Andriamanitra isika kristianina, isika voaka malagasy. Marina ihany ko ty ambarako ity, ny tsodrano zay efa natao mpanompon'Andriamanitra maro nararadraraka teto amin'ity firenena ity, hoe 20/20 taona 24 ity, hoe isy fahasoavana amin'ny karazany ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny voakan'Andriamanitra eto amin'ity firenena malagasy misy atsika ity. Tiako manambara aminareo fa raisin'Andriamanitra tahaka ny teniny reny ary tsy maintsy tanterahany aorina fitsapatoetra amarin'Andriamanitra daholo zany rehetra izy zany. Tsy maintsy manamarina le teny voalaza any amin'ny Isaia 7:7 Andriamanitra hoe mahatony ny teny mpanompoka ao izy ary matateraka ny saina omeko ny hirako. Tompany amindra foa amitsika rehetrarehetra, tompany amangy atsika am'ty androandroany ety, ary engany ka ho faingana ny fitsarana zao olana sy fitsapatoetra maso atsika zao ka andray an'le fahasoavana be tsika am'ty taona 24 zay diavitsika ety. Ivavaka tsika am'izao fotoana zao, zara roa mivavaka ataoko. Vavaka voalohany aloha de fisoratsika an'Andriamanitra, misaotra azy sika ny amy zavatra rehetra, tsy mametsina an'Andriamanitra isika na anakina ny fitondran'Andriamanitra, fa isaotra azy isika satria izy malala ny anton'zao zavatra mitranga eto Madagasikara zao. Rehefa aveo tsika dia ivavaka manokana ho an'ty firenena malagasy misy atsika ety. Andeotsika ivavaka, misaotra anao zahay Andriamanitra, makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa no fahasoavanao lehibe dia afaky nanambarany teninao ao tam'ty androandroany ety, nampaherin'ny olona rehetra manoloana zao olana sy zao fitsapatoetra mamay zay mitranga amin'ny fiainanay kristianina na mitranga aminay malagasy zao. Misaotra anao zahay ny am'zany rehetra zany, fampianarana efa nomenao anay zany, fa natao ahay isotra amy zavatra rehetra izay, misotra Andriamanitra, fa mana hevitra iverana anay ianao, mana ny lalana hitondrana anay malagasy anao, tsy loza fa soa. Misotra Andriamanitra, fo arak' zany tokoa no ataonao aminay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zay zany amin'ny vavaka nataoko iny fa andoatsika rehetra hiaraka am'izao fotoana zao. Raha mety aminareo de atsangano tananao anila de ivavakytsika ho an'ny firenena malagasy, ivavakytsika ho an'ty Madagasikara ety, ary amin'ny anaran'i Jesosy hiaraka anohitra ny fanaratsy zay ao ambadiky ty aretin'ity sika. Ty arety ty nge misy fotrany viny io, hain'Andriamanitra ke zany, fatany hoe vari ananiny io na vatsy ananiny io, fatany hoe fanaratsy no ambadiky io, fatany tsara mihitsy hoe zao programa fanaratsy eto ambony ty tany ety. Fa de androantsika malagasy raisainy niaraka ivavaka andrava zany tetikady ny fahavalo zany ka atao mandamoka mbo fatany hoe Madagasikara spesial roarina ny firenena rehetra misy eto ambony ty tany ety. Atsakany tanao kavanana ry Tompoandriamanitra io, miaraka mivavaka izahay am'izao fotoana zao, miaraka mivavaka izahay ho an'izao firenena malagasy misy anay zao ho an'ny Madagasikara. Tompo, noho ny am' Jesosy Kristy matoan'ny mpanota rehetra de mamindra-fo aminay malagasy anao, mamindra-fo amin'ny Madagasikara ianao, ka na dia nandripatripaka iny olona be dehibe teto ambony tany azy ity aretina natosika fanaratsy ity, dia amindranao fo ny voaka malagasy sy zao Madagasikara zao, ka dia ho andamoka ny tetika amin'ny fahavalo, andamoka ny programany reto Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Metsika araka fahefana zay mandidy fanaratsy ao ambadika zao rehetra zao, ao ambadika zao olona zao miala eto Madagasikara,
miala eto am'ty firenena malagasy misy any ety tsy mahazo ny janona tsy mahazo ny janona foana programany lefy ny asa ratsiny hositrana daolo reo olona marary ary mitsatra ny aretina eto Madagasikara ary mivavaka ihany ko zahay fa na dia somary ny letika azy ny fiana malagasy amin'ny anaran'i Jesosy resy valo de hiakitra ny farim-piana malagasy hitafarany ty Madagasikara ety ary ampitolagaga firenena marobe maneran-tanany ny fivoarany Madagasikara ary ianao no mena vonatrany am'izany ry Andriamanitra io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy izay midera mame vonatra anao Andriamanitra misaotra tompo amen zay zany tompoky ny afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany etika dia mirary soa miraha fahiresana manao veloma tompo eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely